Ninninna olana zay sedrainao eo amin'ny fiainana andavanandro dia eto Mandrakariva ny Cohen Andreas Falmiarantsoa miaraka amin'ny fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasy sy tranaindrindra mitsabo ny vintanao rehetra, mitsabo ny olana rehetra zay manjoanao, ao ireo olana ara-pitiavana, ao ny olana ara-tokantrano, ao ihany koa ireo olana maro isan-karazany amin'ny alalan'ny ataontsika hoe aretina izay miatra amin'ny vatana zany dia ao anatin'ireny ny karazana aretina izay vokatry ny mosavy sy ny aretina izay voajanahary zany. Anisan'ny tsaboako avokoa zany ny aretina vokatry ny mosavy, ny aretina voajanahary. Ireo ilay aretina izay miatra amin'ny nofo aman-drà, izay miatra amin'ny vatana, fa misy kosa ny aretina izay ataontsika hoe aretina ara-panahy mitondra olana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy, eo amin'ny ara-tokantrano, eo amin'ny ara-pitiavana, eo amin'ny vintana ihany koa, ka mahatonga anao lasa tsy ambinim-bola, mahatonga anao misedra olana maro isan-karazany izay mavesatra dia mavesatra eo amin'ny fiainana. Ao ihany koa ireo aretina ara-panahy izay vokatry ny ozona avy any amin'ny razambe, na ataontsika hoe karazana trosa ihany koa izy io, na atao hoe karma izay nilovaina avy any amin'ny razambe izay niandohaniny tsirairay avy zany. Ireny rehetra ireny dia azo tsaboana amin'ny fomba ara-panahy, azo fafana amin'ny fomba ara-panahy ny ozona, azo fafana amin'ny fomba ara-panahy ny karma izay trosa lehibe mavesatra sy mamesatra anao avy amin'ny razambe tsirairay avy, ao anatin'izay zany. Maro isan-karazany izy ireny. Ao kosa nefany ny eto kosa nefany ny fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasy tranaindrindra izay azo atao tsara na aiza misy anao ary eny fa na dia any ampitan-dranomasina lavitra aza dia afaka atao à distance ny fitsaboana sy ny famahana ny olam-piainanao rehetra. Azontsika atao à distance ihany koa ny consultation na ny fizahana mialoha zany ao anatin'izay. Raha avy mivantana ianao dia maka rendez-vous mialoha ao anatiny ka misy frais de rendez-vous 10,000 AR kely fotsiny zany alohanao ao anatin'izay. Zava-dehibe indrindra zany satria faiza mandamina, faiza mandrindra ary ihany koa entiko ilazana fa tsy manavaka an'iza n'iza ny Cohen Andreas Falmiarantsoa ny tenako zany fa mandray tsirairay avy, tsy manavaka finoana, tsy manavaka foko, tsy manavaka firehakevitra ary tsy manavakavaka zany ny tenako fa mandray ny olona tsirairay avy izay vonona ny anao ny fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasy tranaindrindra izay asa fanasoavana ataoko zany ho an'ny mpiara-belona rehetra eto ambonin'ny tany. Araka nefa nambarako hatramin'izay moa dia tsy ho an'ny malagasy irery no anaovako ity asa fitsaboana ara-panahy ity, fa ho an'ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao izay afaka mifandray amiko amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana avolenta zany, dia ao ny WhatsApp, Viber, Telegram ary ihany koa amin'ny alalan'ny contact numéro téléphone Yas sy Airtel izay efa apetraka eo zany ao anatin'izay hoe fampahafantarana moa zany dia ireo fitaovam-pifandraisana ahafahantsika mifandray. Afaka mifampiresaka atao amin'ny Facebook amin'ny alalan'ny message privé ihany koa. Tsy manavaka an'iza n'iza hoy aho teo, zava-dehibe zany satria izay ilay atao hoe iraka nampanaovin'ilay mpahary ny tenako, tsy afaka manavaka na iza ny tenako fa n'iza n'iza ho avy hitsabo tena amaha-olana na ho avy mivantana na anao à distance dia afaka mandray soamantsara anao ny tenako, afaka mifampiresaka tsara aminao ny tenako, aza misalasala miantso na amin'ny alalan'ny appel vidéo zany, na amin'ny alalan'ny appel tsotra izany, na amin'ny alalan'ny message privé zany, na amin'ny alalan'ny contact par téléphone ihany koa zany azonareo atao.
mifampiresaka amiko koa mandrakariva ao anatin'izay. Zava-dehibe indrindra zany a, mankasitraka antsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy, izay indray aloha ny amin'ity anio ity ho an'ny fampahafantarana, mankasitraka antsika rehetra.